mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly mirahaba antsika rabiko malalatra ty alatsinainy 17 volana oktobra ity, manona ny fahasoavan'ny tompo Jesoa amintsika ry havako. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny marika toko 7 marika toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 15 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary hoy Jaona taminy mpampianatra, nahita olona anankiray namoaka demoni tamin'ny anaranao zahay ka norarana izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesoa, aza mandrara azy fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka ahateny ratsy avetivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza no hanome anareo rano iran'ny kapoaka hosotroinareo satria any Kristy ianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy hovahiry ny valim-pitiny. Ary na iza no mahatafy na iray azy amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatorana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ka atsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafitohina anao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa arinany amin'ny elo, dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafitohina anao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo. Ary raha ny masonao no manafitohina anao, esory aly izy. Fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny elo. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina, fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tapany voalohany amin'ity mofinaina ity afako no hoentina mampahery antsika. Ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 170. Hiakatra any Jerosalema ny mpianatra, dia ho any Jerosalema zany Jesosy ny mpianatra no tojo teny an-dalana olona izay mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesoa. Nanaitra ny Jaona, toy Jaona manao hoe, mahagaga Jesoa fa misy olona izay mamoaka demonia amin'ny anaranao. Dia norarana izy satria izy nge tsy miaraka amintsika. Fanontaniana izay mbola mitombona mandraka ankehitriny. Fanontaniana mifono hevi-dalina amin'ny lafin'ny teolojia ny amin'ny hoe afaka manao ny tsara ve ny olona na tsy miaraka tsy ao anaty fiangonana aza? Misy tsara azo antenaina amin'ny olona ve na raha ohatra ka tsy ao am-piangonana izy, raha ohatra ka tsy miangona izy? Moa ve misy tsara mivoaka avy any anatin'ny olona raha ohatra ka tsy ao am-piangonana izy, raha ohatra ka tsy miaraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra izy? Mety misy tsara ve, mety misy zavatra mety ve ataony? Alady ny réformationtsika aty volana oktobra ity moa betsaka ny miresaka manokana ny réformetsika izay efa namaly zany fanontaniana zany 900 taona lasa zay. Manao hoe ny tamin'ny andron'ny moyen âge, tamin'ny vanim-potoana antenatenana, dia nivoizina ny hoe ivelan'ny fiangonana dia tsy misy famonjena. Rehefa ivelan'ny fiangonana dia tsy misy famonjena. Izay toe-tsaina izay no anankiray amin'izay mifanandrify amin'ny tenin'ny Jaona eto, manao hoe Jesoa tsy miaraka aminay nge le olona. Jesoa ahoana moa no amoahany demonia nefa izy ary tsy miaraka aminay? Ahoana no anonona ny anaranao nefa izy tsy miaraka amintsika? Ary mety mbola ho toetra ny mpino indraindray ihany zany. Lay mihevitra manao hoe tonga miteny mahazatra malagasy manao hoe manao an'Andriamanitra azoko ampo. Zany hoe mieritreritra manao hoe
satria tsika kristianina dia fananantsika ny fivavahana kristianina, satria isika kristianina de fananantsika ny fiangonana, satria tsika kristianina de fananantsika ny finoana, ary sanatr'in'izany ara satria tsika kristianina de everitsika fa fananantsika ny fanjakan'Andriamanitra, ka izay tiatsika hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary zay tiatsika sakanana tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia sakanantsika tsy hiditra ao fanjakan'Andriamanitra. Vanim-potoana ny ainana tamin'ny moyen âge zany, lay hoe zay vahanareo ty ambonin'ny tany de vahana any an-danitra, ary zay idinareo ty ambonin'ny tany de idina any an-danitra, na hoe zay avelanareo ty ambonin'ny tany de voavela any an-danitra. Zany hoe izay avelan'ny fiangonana hiditra any an-danitra etỳ an-tany de tafiditra any an-danitra, fa izay bahanan'ny fiangonana etỳ an-tany tsy hiditra any an-danitra de tsy tafiditra any an-danitra. Ary zay no nahatonga ro fanameloana maro isan-karazany izay tamin'ny andro ny vanim-potoanany moyen âge, zany antsoina hoe inquisition, zany fitsarana momba ny finoana zany a, de isan'ny nampangiry firy mafy izao tontolo zao, ary nahatonga ny maro mihitsy aza nanameloka ny fiangonana taty aoriana, nahatonga ny Lutera ohatra, izay nanitsy ny fiangonana hoe tsy ny lanitra nge tsy an'ny fiangonana, ny lanitra tsy an'ny fiangonana, ny fiangonana no an'ny lanitra, ny fiangonana ao an'Andriamanitra, fa tsy Andriamanitra akory no an'ny fiangonana ka zay tiany ny fiangonana anaovana azy. Ary de eto a Jaona de taitra tamin'izany, nametraka zany fanontaniazana hoe ahoana mety ve zany Jesoa, mety ve zany hoe olona tsy miaraka amitsika, mety ve zany hoe olona zay tsy miaraka amitsika, tsy natsoinao akoa zy ary hiaraka amitsika, fa izao nefa izy mamoaka teminia amin'ny anaranao. Le afako ao anatin'ity faharoa ty nge tsika raha ny tena mariny, itsika tsy jiosy, itsika tsy nanaraka tsy nahita maso an' Jesoa, saingy itsika de nandre ny antson'i Jesoa de tonga mamoaka teminia amin'ny anaran'i Jesoa, satria mino fa Jesoa zanak'Andriamanitra, Jesoa lay Mesia, Jesoa lay mpamonjy. Mampisokatra ny saitsika zany re afako malala, mampisokatra ny saitsika mba hisokatra amin'ny hafa, mba tsy eritreritra hoe isika no mampiasa an'Andriamanitra, ary mampisokatra ny saitsika tsy eritreritra hoe fananantsika Andriamanitra, isika no fananan'Andriamanitra, Andriamanitra no mampiasa atsika, tsy isika mampiasa an'Andriamanitra, tsy isika no mampiditra olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mampiditra atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra no manana fahefana feno amin'ny fanjakana, ary eo no iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra mahay mampiasa zay tiany ampiasaina. Hatrea mahatonga an' Jesoa mitemana hoe zay tsy manohitra atsika de momba atsika, tsy misy zany ny neutre, fa na momba an'Andriamanitra na manohitra an'Andriamanitra, na momba atsika na manohitra atsika, tsy misy zany hoe aza ange neutre hoe sady tsy momba ny Andriamanitra na tsy manohitra an'Andriamanitra, tsy isy an'izany, fa rehefa tsy manohitra an'Andriamanitra ianao de momba an'Andriamanitra. Rehefa koa malala zava-dehibe zany no ity fanontaniany Jaona ity, manahitra atsika amin'ny lafin'ny teolojia, manahitra atsika hisokatra amin'ny hafa, eritreritra hoe ananan'Andriamanitra fahefana ny olona rehetra, tsisy azotsika tsaraina ho tsy mendrika hanao zavatra tsara, tsisy azotsika ferana ho tsisy hanao zavatra tsara, fa ny olona rehetra de zao mety averina tsara, ny olona rehetra de mety ho afaka manao ny tsara rehefa tarihiny fanan'Andriamanitra. Ohatsika manao hoe zava-dehibe ary ty fanontaniany Jaona ity, satria mampisokatra atsika amin'ny fiheverana fa Andriamanitra dia natao ho an'ny rehetra, ho an'ny olona rehetra ny fanjakan'Andriamanitra, ho an'ny olona rehetra ny antson'Andriamanitra anao ny tsara. Hitatsika fa indraindray eny amin'ny fiarahamonina eny tsika de mahita karazam-pivavahana tena samy tsara mihitsy, manao hoe nareo tsy izy, nareo tsy izy ny anay ihany ny tena marina, ao aminareo tsy misy fanahy masina, aty any aminay ihany misy fanahy masina, ao aminareo tsy misy aim-panahy tsony ao aminareo mangatsika ao aminareo, ndraindray de misy manao an'izany mihitsy.
reo de misy mitsara avy atrany mihitsy manao efa tsy eo aminareo ntsony Andriamanitra fefa ty aminay, nareo mivavaka lady tsy izy zany, nareo manao batisa zaza tsy izy zany, ianareo sy ny sisa rehetra. Ndraindray maheny fitsarana zay tahaka zany isika rehefa koa malala tsy sitrapon'Andriamanitra, ahitsiny toy ny filazantsara tony mihitsy manao hoe tsy mana fahefana mihitsy ianao hitsara ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiangonana. Ny zava-dehibe de n'izao ataovy azonao antoka fa eo akaikin'Andriamanitra ianao, ataovy azonao antoka fa manara-dian'i Jesosy ianao, fa ny hafa Andriamanitra mahafantatra azy, Andriamanitra mahafantatra ny tsiraray. Tsy ianao no afaka miteny manao hoe ianao tsy izy, eny misy lafin-javatra mazava ho azy, misy fampianaran-diso zay tena mazava kosa, fa eto tsy resaka fampianaran-diso fa mazava ny tenin'ny Jaona eto manao hoe mamoaka deminy amin'ny anaranao izy, zany hoe mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy izy, mino fa ny anaran'i Jesosy dia mahavoaka deminy no mahampamonjy azy, noho ny mahamesia azy. Eto zany a dia ny tapany voalohany zay, fa ny tapany faharoa de mazava ho azy zay mahatonga le teny manao hoe na iza manome anareo rano eran-kapoaka hosotroinareo satria ny Kristy anareo, de lazaiko marina tokoa fa tsy very ny valim-potiana. Zany hoe tsy lay hoe namoaka deminy amin'ny anaran'i Jesosy ihany, tsy zay ihany no mahazo valim-pity, fa ho Jesosy manao hoe tsy zay ihany, fa zay rehetra manampy anareo mihitsy, na de rano eraky ny kapoaka azy nomeny anareo satria ny Kristy nareo, de zao tsy very ny valim-pity. Zava-dehibe rehavako zany, izany toro-teniny Jesosy zany mampahery antsika, mampahery ny vahoakan'Andriamanitra hoe raha ohatra ka mahita mpitory ny filazantsara ianao, raha mahita mpitory ny fiainanao am' Jesosy ianao ka manome azy reny na dia rano eran'ny kapoaka raha, de tsy very ny valim-pity. Mampahery antsika hanao ny asan'Andriamanitra zany, zay le mahatonga le tena manao hoe tsy misy ninona raha tsy misy zany hoe izy na tsy izy, fa zao raha vantany manampy fotsiny ianao ny fiangonana, raha vantany manampy mpitory ny filazantsara, raha vantany manampy ny mpino amin'ny fitoriana ny filazantsara, na de rano eran-kapoaka raha, de tsy very zay. Ity andinitsoatra masina izay hitantsika amin'ny marika ty zany de andinitsoatra masina mampahery antsika anana fisokafana amin'ny fanaovana ny asa soa, manana fisokafana amin'ny fanohanana ny asan'ny fiangonana, amin'ny fanohanana fanaovana asa tsara. Rehefa sokafan'ny Jesosy ny masotsika amin'ny hoe tandremo tsara, fa ny olona rehetra de afaka asain'Andriamanitra manao ny tsara rehefa tariny faran'Andriamanitra. Aza mieritreritra fa ianao ihany no afaka manao ny tsara, aza mieritreritra fa ianao ihany no afaka manana hery hamoaka demony. Ny olona rehetra rehefa tian'ny tompo hamoaka demony dia afaka mamoaka demony, satria tsy ny anarantsika namoahana demony fa ny anaran'i Jesosy, tsy fahefantsika namoahana demony fa fahefan'i Jesosy. No zany dia mila manaiky izay isika, izay hoe amin'ny hafa koa de mety ho tariny fanahy masina, fa tsy za ihany no tariny fanahy masina, za tariny fanahy masina tahaka ny Jaona ohatra, fa mety misy hafa koa tariny fanahy masina ka tsy azoko ferina ny fanahy masina manao hoe aza mandeha makany va ty amiko ihany. Ary ny faharoa de hotsika manao hoe fitaomanantsika hanao asa soa bebe kokoa. Marina antsika rehavako na zany ara dia manazava ihany ny tapany farany manao hoe sarotiny Andriamanitra amin'ny fahamasinana. Misokatra izy eto zany a dia misokatra amin'ny hafa izy, misokatra hoe ekeo fa ny hafa koa de mety tariny fanahy masina, fa eto amin'ny tapany faharoa ty koa nefa Jesosy de manafatra sy mampitandrina ny mpino mba tsy hanafitohina, mba tsy hanafitohina ny tenany sy hanafitohina ny hafa. Tokony ho tandreman'ny mpino zany hoe tsy ampenjera ny hafa ary tsy ampenjera ny tenany koa. Ny zava-dehibe de ny fijoroan'ny mpino mijoro tsy mampenjera ny hafa, tsy mandavo ny hafa, ary mpino koa tsy mandavo ny tenany am'izay mety ho fiainana eto am'ty zao tontolo zao ty. Zay mahatonga ny andininy fahadimapolo hoe tsara ny sira fa raha tonga matsatsy izy inona no hitanao ampody azy iny, mampody ny tsirony tsony. Raha afaka malala enganenao hisokatra amin'ny hafa, ana fahalemem-panahy hijery ny hafa ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, ary tsy hibody samy rery ho an'ny tenanao ny atao hoe marina, fa asan'Andriamanitra ao amin'ny tsirairay avy ny marina vokatry ny fitaren'ny fanahy masina. Kanefa aoka koa ianao hiambina amin'ny fiainanao isan'andro, aoka koa ianao hijoro tsara amin'ny fiainanao isan'andro, aoka ianao mahatoky, aoka ianao
tsy hanafitohina ny hafa ary eo koa anao tsy hanafitohina lay teny hoe tafitohina eto dia miala amin'ny finoana. Aoka ianao tsy ampiala ny hafa amin'ny finoana ary eo koa ny tenanao tsy ala amin'ny finoana. Ivavakasika tompo hoe misoranao zay noho ny amin'ny soratra masina izao fiandohan'ny herinandro zao manome fahazavan-tsaina anay hisokatra bebe kokoa amin'ny hafa. Manome fahazavan-tsaina anay fa ao aminao no misy ny fiainana ary ianao de fitiavana ary tianao hanana fiainana sy fahatsarana ny olona rehetra. Mamelà ny elokay tompo raha toa ka malaky mitsaratsara zahay. Mamelà ny elokay raha toa ka manilika ny hafa mandrakarivo zahay. Mamelà ny elokay raha toa ka heverinay fa ny tenanay samy rery ihany ny tsara fa ny hafa dia tsy tsara. Mamelà ny elokay raha toa ka bodona eo anay samy rery ianao ary mamelà ny elokay raha heverinay ho ny tenanay samy rery no andray fiantsoana fa ny hafa koa tompo azonao ampiasaina. Ary Andriamanitra feno ianao tompony hery sy ny fahefana, mahay mampiasa zay tianao ampiasaina, manana fahefana am'izay tianao ampiasaina, manana fahefana amin'ny olona rehetra, manana fahefana amin'ny zava-boarinao ary azonao ampiasaina hanampy anay, azonao ampiasaina hitoriana ny filazantsaranao ny zavatra rehetra. Omeo anay tompo ny fahazavan-tsaina, ny saina misokatra ahafantaranay fa ianao Andriamanitra de endry ary zay rehetra ao aminao Andriamanitra de manam-pahendrena. Vavaka azy zay tompo am'izao fiandohan'ny herinandro zao rakofy amin'ny fanahinao masina zay mba ho mahatoky sy endry ahay mitondra tena tsara manoloana ny namanay, manoloana ny mpiarabelona aminay, tsy alaky tsara, tsy hevitra fa ny atao hoe fahatsarana de fanananay samy rery fa ao aminao Andriamanitra ny fahatsarana ka azonao ampiasaina izy rehetra ny tariny fanahinao hanao ny tsara. Da io ny tanindrazanay tompo, hitanao ny tebitebinay, hitanao ny fahantrahanay, hitanao ny olana maro samihafa sedrainay de mangatak'izay tompo omeo fahazavan-tsaina. Asaveranao mivery maridalana am'izay mety mpitrangy eto am'izao tontolo zao sao anivon'ny firenenay zahay satria zay manana anao Andriamanitra de resy lahatra fa ianao dia miasa amin'ny zavatra rehetra de omeo anay ny fahazavan-tsaina hizoranay amin'ny sitraponao. De mampahelezanay amin'ny herinandro ty amin'ny asa amin'ny fianarana amin'ny tokantrano tsirairay hanjaka ny fifaliana ao aminao Jesosy. Mitahianay tompo tsara fa mametraka ny herinandronay ambany fahasoavanao zahay. Amen.